Andao asintsika resaka ny mahakasika ny zavakanto. Raha ny filazany Black Nadia tao ampejiny tao mantsy dia nalahelo izy tamin'ny ireo izay telo mianaka izay niroasin'ny vadiny ka niaritra nirotsakorana tamin'iny afako maly alla iny. Ka ny episodiny mahakasika an'izay fakafakaina amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tontolon'ny zavakanto no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Raha miresaka isika ny eo miresaka zavakanto dia mora ny mitsikera nefa sarotra ny manao azy io. Ohatra ny mora iry ilay mitsikera sy maneho hevitra etsiroa ny amin'ny fanakianana ny lafiny zavakanto indrindra fa ny eo amin'ny lafiny hira sy ny maro hafa izay. Taddio anefa ny fa tsy mora ny manao anio sy miditra ao anatin'izay sehatry ny zavakanto zay satria miezaka ianao mitady stratezika rehetra mba ahatonga ny rehetra hankafy ny zavatra izay ataonao. Na eo amin'ny lafiny famoronan-kira izany na eo amin'ny lafiny fitadiavana gadona izay mety ho tian'ny be sy ny maro. Eny na eo amin'ny lafiny famokarana ny horonan-tsary mba hifandraika amin'izay hira noforononao izay dia tsy zavatra mora izany rehetra izany fa zavatra izay tena mila fiomanana ary mila fahavononana tanteraka eo anatrehan'izany rehetra izany. Ary rehefa tafiditra ao anatin'ny laza izay ny mpanakanto tsirairay dia matetika misy foana irony karazana organisateur izany hoe ny mpikarakara lanonana irony no maka sy miantso an'ireny mpanakanto ireny mba hanao balina sy fampisehoana maro isan-karazany izay iarahana amin'ireo organisateur ireo. Tsy any andrenivohitra ihany no ahitanan'izay fa hita hatrany ambanivohitra lavitra be ihany dia ahitanan'izay karazana fanomanana ny lanonana izay avokoa. Fa ny zavatra misy tato ato dia matetika amin'ireo izay mpikarakara lanonana dia tafiditra ao anatin'izay resaka tsy fahamatorana izay hanika lasa goragora izay fanomanana amin'ny lafiny rehetra izay. Dia eo indrindra no matetika miteraka resabe sy miteraka olana eo amin'ny mpanakanto sy ireo izay mpankafy azy satria ny mpankafy azy vantany vao mahita an'ilay banderole milaza hoe grand complet dia ny zavatra tonga ao an-tsainy dia ilay mpanakanto mihitsiny no mitondra ilay sono grand complet avy any mba hanaovana an'izay fampisehoana izay. Tsy mieritreritra ireo mpankafy fa tsy anjarany ilay mpanakanto no mitondra an'izay avy any amin'ny toerana misy azy fa matetika ny organisateur foana no manomana an'izany rehetra izany indrindra ny eo amin'ny lafiny sono sy ny maro hafa izay mba tonga ny seho izay mba hivoaka tsara araka ny reny hitantsika ireny indrindra fa amin'ireo toerana izay lavitra any ambanivohitra any dia tsaratsara kokoa ny organisateur izay manofa ny karazana sono izay mba azo lazaina raitra ary mba mahazaka tsara izay fampisehoana en plein air izay mba ahafahana mampiseho tsara izay fahaiza manao ny mpanakanto izay ho alain'izy ireo zay. Nefa izany rehetra izany raha toa ka mahazo ny mpikarakara lanonana izay somary mahetra na ihany koa tsy te handany vola be dia aleon'izy ireo miafiafy amina fatifatina sono dia lasa ilay mpanakanto no mahazo tsiny rehefa avy eo. Misy aza moa ireo organisateur izay ao anatin'izay fikarakara lanonana izay dia apetany ny afisy nefa mbola tsy nantso artiste akory izy fa nivoaka eo amin'ny toerana izay nametahany afisy nefa dia efa manantena sy miandrandra fatratra fa ho avy ilay mpanakanto izay ao anatin'ny afisy iny ara-fa manomana amin'izay karazana varotra rehetra ndeha hamidy ao anatin'izay fampisehoany ilay mpanakanto izay noetretin'izy ireo ho avy izay. Nefa raha toa ka misy tsy fahatombanana dia fatiantoka tsy misy to azy indrindra fa ho an'ireo izay mpivarotra efa nandany vola mankarena nakatrosa etsiroa amin'izay entam-barotra ndeha ho amidy ao anatin'izay seho ataon'ny mpanakanto zay. Ka izany indrindra no nahazo an'ity mpanakanto Dimitri 55
izay fantatsika tao anatin'ny fanaovana hatsikana tao anatin'ny pejy tao izany hoe mpanao comédie foana nafatarany be sy ny maro azy hatramin'izay nefa dia lasa nivadika mpanakanto mantsy ny lehilahy taty afara satria efa maromaro ihany ireo zay hira izay navoakany tao anatiny izay fotoana vitsivitsy zay mila vonjy ny lehilahy fa vonoany fokon'olona ao vohilengo araky ny nambarany hatrany tao anatin'ny horonan-tsary izay niparitaka mafy be any anatabazora tserasera Facebook any amin'izao fotoana izao miantso vonjy amin'ny tandro filaminana ao vohilengo i Dimitri 55 tamin'iny andro ny omaly alina iny satria ho vonoany fokon'olona raha avy nanao spectacle iny raha ny fanazavana dia tonga grand complet nitarika fa noho ny tandrevaka izay nataon'ny organisateur ny sono izay tsy mamely dia lasa niteraka resabe sy niteraka fifandirana teo mimpankafy azy sy ny tenany izany rehetra izany mitaraina mafy ity mpanakanto tia ary dia manao anjovonjy antabazorantserasera mihitsy ny lehilahy tao anatin'izany rehetra izany tany vohilengo moa no niseho ity zavatra ity ary dia miantso ny manampahefana rehetra isantsokajiny any antoeranany izy mba hanampy azy ao anatin'izany rehetra izany fa tena romotra ny vahoaka tamin'iny andro ny omaly alina iny satria tsy mahafantatra ny organisateur ireo vahoaka fa nifantatra izy ireo dia ilay mpanakanto ihany satria ny mpanakanto no mipetaka ao anatin'ny tête d'affiche tao anatin'izany rehetra izany ka ny afatry rehefa misy tsangadravatra tahaka ny tony ry zalahy mialohany handehanana amin'ny toerana iray dia fakafakao sy ady tadio tsara ilay organisateur fa sao dia tratra ny patsaray tsomby vava tahaka an'izao nahazo Dimitri zao ka lasa mety hiteraka loza ho anao sy ho an'ny hafa ao anatin'izay rehetra izay mba mpanakanto ihany ny tena ka aleo mailomailo mba tsy ho fatylaza ao anatin'izay tandrevaka ataon'ny hafa izay andao amizay oresantsika ity mahakasika fanambarana izay nataony mpanakanto Black Nadia tao mipejiny ity raha nalahelo mafy izy vantany voanandre anilay vehivavy sy ireo zanany izay ny roasy ny vadiny tao anatin'izany rehetra izany satria ny andro avy orana raha teo nefa moa dia tsy nanana ny leranga antra mihitsiny raha matoa vadiny io sy ireo zanany ireo fa dia ny roasiny tamin'ny andro alina iny ary dia niaritra izay rotsakorana izay izy ireo nandritra ny alina tontolo tamin'iny andro ny omaly iny atero ty amiko inirina araky ny volazan'ny Black Nadia hatrany fa te hanampy azy mafy aho ho ity mpanakanto ity namoaka ranty ny mpanakanto Black Nadia izay manoloana anireo telo mianaka izay ny roasimbady ny alin'iny omaly iny izao ile tena tsy zakako tena mamparary ahy ho izy raha misy mahalala anirina dia teneno aho fa te hanampy azy aho na atero ty amiko ho iatrany nambarany ty mpanakanto kalaza ity vantany vao nahita anireo telo mianaka kely izay nitala tao anatamazoritsirasera Facebook tao fa nyroasiny vadiny zay raha tsy ivona moa dia nyroasiny izay vadiny zay izy reto telo mianaka ireto nandritra izay fifandirana nisy teo amin'izy ireo izay niaritra orana sy atsika no nisy niantra izy telo mianaka ireto tao anatin'izany rehetra izany izao zany ilay hoe ny ray aman-dreny manao ny ataony dia lasa ny ankizy zany no mizaka ny vokatra izay tsy fandeferana misy eo amin'ny ray aman-dreny zay nefa mailamelaka ry ny tehiteraka fa rehefa teraka amin'izay ny zaza dia ampijaliana tahaka an'izao aza mba manao fombiby tahaka an'izany ireo olona mba mananana fon'olombelona mahay miantra ny hafa fa tsy misy tonga lafatra izany eto ambonin'ny tany ary tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy ary oka izay sanoto taminareo itorabato azy ireo ka izay nitsitsarana olona amin'izay rehetra nataony izay fa samy solafaka mandeha tany avokoa ny olona rehetra na nify sy lela aza dia indraindray mba miady tahaka an'izay ihany koa isika olombelona indraindray misy fifandirana kely fa ao anatin'ny tokantrano moa tsy ahaka izay ka tsy tokony eny ankalamanjana no hanaovana an'izay fanasana lamba maloto avy ao an-tokantrano zay fa tokony mifanaraka tsara mifampiresaka fa rehefa tsy zaka dia mifampitsidrano dia izay no mety azo atao amin'izy ireo fa tsy sanatria akory nanao anty nataony ranamana ity reny ny mpianakaviana izay niaraka tamin'ireo zanany roa dia nyroasiny amin'ny andro aviorana iny tena mampalahelo zany rehetra izany ka dia isorana mpanakanto Black Nadia hatrany ao anatin'izay ezaka sy fiantrana izay nataony zay fantatra sy tsapa fa tena mpanakanto manana fondreny Black Nadia ary tena tia manampy ny afo tombo laza ary tombo arena ary ho elavelona ny mpanakanto Black Nadia ao anatin'izay fa tsorampony manampy ny hafa izay no masaka azondaroso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa neto isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa